Alakamisy telopolo jolay enina amby roapolo amby roa arivo faly tafaraka amin'ny andrea tombokilasy tombovavy atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao fampanajana sy ampitiavana no anasako anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Makasika ny fiainam-pirenena avy hatrany tsy azo tazana fotsiny ny raharam-pirenena fa tsy maintsy tadiavana vahaolana miaraka hoy ny filoha Ravalomanana Marika nandritra ny fivoriam-ben'ny sinôda-paritany Antananarivo Atsinanana teny amin'ny kianja Tsararivitra Ambodivona Ambohitrony Soba Mananara Androany nanolo-kevitra ny anatanterahana ny dinika politika mandra-piandry ny fikonan-doham-pirenena ny tenany fanampanazavana. Ikatsahana izay mahasoa ny firenena ny fionana nataon'ireo filoham-pirenena roa teo aloha sy ny filoham-panjakana teny avoloha ny fiandohany herinandro teo ho ny filoha Ravalomanana Marika Androany. Tsy azo tazana fotsiny ho izy ny raharam-pirenena fa tsy maintsy tadiavana vahaolana miaraka. Tsy sangisangy ny fiainam-pirenena fa mitaky finiavana sy fahavonona mpitondra fanjakana ho ny fanamafisana. Zava-dehibe ihany koa ny fifanampiana eo amin'ny rehetra ka namafisana ny fahavononana amin'ny fikatsahana izay mahasoa ny vahoaka malagasy. Mila maharitra kely fotsiny isika. Fa tena ao andala ny fandiniana ny raharam-pirenena izahay ary tsy jery fotsiny fa ilaza koa rehefa tsy mifanaraka dia misaraka, tsy sangisangy amin'io tsika, rehefa atao dia ho atao, rehefa tsy atao dia atao eo ny anareo. Maninona no miteny amin'izany nantsoina hoe andao mba hampio izay ka raha tena tapa-kevitra voalohany tenareo ny ilaina ary tena fahavononana tanteraka anao an'izy ijoro mangarahara mba fantatry ny olona. Efa nilaza fa hoe tena anao izay azoko atao aho mba nahasoavana amin'ny vahoaka malagasy ny fireneko tsy emotra amin'ny mihitsy aho. Ka dia raha ohatra misy hitanareo misy tsy mety na misy ihany azonareo tenenina izay mangatava ampio aho ilaza ny zava-marina zava-misy. Azo atao tsara ny manafoana ny tsy fandriam-pahalemana izay manimba ny fiarahamonina ankehitriny ho ny fanazavana. Tsy maintsy hita ny vahaolana momba io ary mitaky fahitsiny izany. Io resaka famonoana olona sy fangalana kivitra vetivety io dia afaka. Tsy mino mihitsy aho fa raha ohatra afaka mandeha fotsiny hoe fidio eny sefokotany fa minino ireo ara tamin'ny andro nitondrako izany raha manisy izany olona izany satria tsy mifampatokona eo amin'ny fokotany ary. Tena anao ny fanadiady izay malahelo mihitsy mahita an'ilay ankizy zaza tanora namono ny ainy tsy fidiny amin'ny abibiny tsy manaiky an'izany tsika. Tsy maintsy mitady vahaolana maika dia maika amin'io aho miaraka amin'izareo miara-mivory telo lahy zay miara-mivory eo samy manana ny fihetsiny izay samy manana ny fombany dia samy milaza izay tiany resahana dia izany laza mihitsy hoe raha ohatra ka tsy tena ampahitsiny izy ty fa aleo zao dia misaraka. Fantareo nga mantiako resahana amin'izany hoe tsy maintsy ferme tsy maintsy hoentitra hanao an'izy. Ankoatra io nanolo-kevitra ny filoha Ravalomanana ny anatanterahana dinika politika mandra-piandry ny fikonan-doham-pirenena. Aleo tsika hanao an'ilay dinga na ilay dialogue politika fa tsy andry ny FFKM hanao an'ilay concertation satria hita fa tena mbola mpandaminana azy zareo. Ny votra ireo nandritra ny fivoriam-ben'ny sinôda-paritany Antananarivo Atsinanana teny amin'ny kianja Tsararivitra Ambodivona Ambohitrony Soba Mananara Androany. Fivoriam-be fanao isan-taona isaky ny volana Jolay ka anjarany faritry soavina no nandray azy. Fotoana nitondrana ambavaka ny filoha sinôdaly mianakavy sy ny fanohanana azy fa ihany koa ny araban'ireo mpiasa vaovao. Ny zava-kendrentsika fiangonana amin'ny fivoriam-be toy izao dia ahatsiarovana indrindra no ny fivanianana masina sy ny fiakarana tany Jerosalema ara-tsokonsoratra masina izay manomboka amin'ny zaza 12 taona mali lalana no mandeha mamonjy izany fivoriam-be miakatra ny Jerosalema izany. Sarany izany no aseho antsika amin'ny alalan'ny fivoriam-be toy izao iaonana anehoana fiombonana firaisan-kina fifankatiavana ary ihany koa ho fijoroana vavolombelona ny maha-iray ny fiangonana FJKM. Ny fivoriam-be ty miavaka kokoa amin'ny fivoriam-be rehetra satria dia fivoriam-be izay ankalazana ny faha-telopolo taona ny sinôda-paritany Antananarivo Atsinanana ary indrindra mandritra fivoriam-be izao koa no iarabana ireo mpiasa vaovao izay vao nanaovana fanapahan-kevitra tato sinôda-paritany fa indrindra ihany koa izay anehoany ny fiangonana ny fampaherezana ny président sinôdaly mianakavy noho ny amin'ny fanompoana sy ny andraikitra sahanina atao anatin'ny
synodam-paritany izaho anangana mpisorona mahatoko ahy izay anao araka ny ato am-poko sy ato an-tsaiko ary izaho ampaharitra ny taranany ka andeha eo anatriany vaositro mandrakizay araka ny Samuela voalohany toko faharoa ny 5:30 io no tenin'Andriamanitra nentina nanamariana ny fotoana nitarika ny fotoana ny mpitandrina Ramanantsalama Lovasoa Asina filompanampy ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana na ny SPA 12 nitondra ny afatra Andriamanitra nandritra izany kosa ny filohan'ny FTKM ny mpitandrina Andriamampianina Zakarimasy. Makasika ny fianam-pirenena izay mitodika any amin'ny anteny meram-pirenena ny maso ny mpanara-baovao sy ny mpanao politika manoloana ny raharaha fanenjehana ny filoha teo aloha hatreto mantsy mbola tsy misy resaka sy toy ny raharaha nolazain'ny minisitry ny fitsarana fa efa eo am-pelantanana ireo solombavambahoaka sarotra ny nona hoy ny antoko otrik'afo fa natanteraka izany ireo solombavambahoaka satria ekipa ny mpitondra teo aloha ireo maro anisa ka tokony hitady fomba hafa ny vahoaka malagasy. Fanadihadiana nataon'ny Germaine Omejanary eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Tahiriniana. Fototry ny fitantanana tsy manjary ka nambotry ny firenena tamin'ny alalan'ny alatra volam-bahoaka ny fitondrana teo aloha nisy mpitondra nipetraka teto nikirakira sy nanapa-kevitra tamin'ny fomba tiany nitondrana ny firenena matoa ny firenena mivarina ankady matoa ny volam-bahoaka very ny harem-pirenena gaboraraka dia tompon'andraikitra voalohany ireo mpitondra hoy ny filohan'ny antokotrik'afo raha ny ady amin'ny tsy maty manota no resaina dia ny momba ny filoha teo aloha no andrasan'ny vahoaka malagasy ka tsy tokony anaovana andraso ny firoson'ny anteny meram-pirenena manao fanadihadiana parlementaire momba ny fitantanany raha ny fanazavana ny olana ngeza be ao anatin'le izy dia ny hoe asa ve anapa-kevitra mahakasika ny Andry Rajoelina reo lay solombavambahoaka zay ny akamarony mbola orange satria zay no majorité eo anivon'ny anteny meram-pirenena any zany ny olana ngeza be ao anatin'le satria na tiana na tsy tiana dia mbola patron politika an'ireo zany Andry Rajoelina zay ny voaloha fa ny faharoa dia zao lay député andray ny fanapa-kevitra koa nge ka ny akamarony manana kasserole daholo zay nge no manahirana amin'le adihevitra ao anatin'le izy zany hoe le fanapa-kevitra tena tokony horaisina fa io anteny meram-pirenena io ve no atenaitsika na andrasantsika amoaka ny mahakasika ny Andry Rajoelina zay ohatrany tsy dia mampino loatra nefa le fanapa-kevitra mahakasika ny filoha teo aloha tena mila raisina le izy dia zay hoe tena mila mijery fomba hafa angamitsika ahafahana manao an'izay fa raha io anteny meram-pirenena io fatatsika tsara nge ny akamaroan'ny solombavambahoaka orange sy ireo indépendant sasatsasan'ireo fa olona be kasserole daholo ka mahatonga n'le izy mbola hipetrahan'ny fitakina mandrakity ny androany no tokony andravana andreo ka olona takina ve any mpanjakana takina ny andravana azy no atenaitsika moka ny mahakasika ny Andry Rajoelina ohatrany sarotsarotra ihany le izy ho sarotra ny anafoanana ny tsy maty manota raha mbola jerepotsiny ny ratsy nataony teo aloha ho hiatrany ny fanazavana le izy akory tsy fity te hoe anasa azy ny hoe anagadra ny afo tsy izay mihitsy le izy fa misy latany tandalantsika dia tokony hitovitsika manoloana ny lalàna dia le fanapa-kevitra mahakasika ny Andry Rajoelina zany mba hieritrretany izahay rehetra zay atao anatin'ilay fitondrana fanavozana ihany koa amin'izao fotoana izao hoe tsy hoe satria koa atao anaty fitondrana dia afaka anao zay tiana atao dia rehefa tonga indray rapitso rafakapitso misy ny olana dia hitahaka fotsiny famelan-keloka na hoe aza manao valifaty politika sy ny karazany ozy hoe potika le firenentsika raha tsy ahivana nilaza ny ministry ny fitsarana tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo nandiniana teti-bola-panjakanana sy mpanitsina fa napetraka amin'ireo solombavambahoaka ny raharaha momba ny filoha teo aloha nanaitra ny maro anefa ny fahitana fa ny momba ny jirama no nirosoany ireo solombavambahoaka nanaovana fanadihadiana ary mbola tsy misy resaka ny momba ny raharaha ny filoha teo aloha raha ny fanamafisana andrasana ny toyny fa toety zavatra mbola tsy nisy teto amin'ny firenena ny tsy fandriam-pahalemana feno abibina mitranga amin'izao fotoana hoy ny mpitandrina Rasely Arlahatra Georges Audin mitaky firaisan-kina avy amin'ny rehetra ny olana atrehan'ny firenena ry zava-dehibe ny fanamafisana ny vavaka ho hiatrehan'ny fanazavana eo amin'ny fandraisam-peony Germaine Omejanary rindran-tsariny Tahiriniana. Asany maizina zavatra noforoniny mila vavaka ny zava-misy mila mifanintana ny fiarahamonina ary mila mandray andraiky ny mpitondra fanjakana tsy mila famatsimbola ny ady amin'izao tsy fandriam-pahalemana mitranga izao fa fanabeazana sy fandraisana andraikitra mifototra amin'izao atoavana mamalagasy ho hiatrany ny faneho-kevitra ankoatra izay dia ilaina ny fanamafisana ny fanabeazana ho an'ny olom-pirenena miainga eny anivon'ny fiarahamonina hoy ny fanazavana ny sotro zao teto Madagasikara anaka dikan'izany zany zavatra noforoniny io
nataon'ny olona ratsy fanahy io noho izany asamy maizina zatosanjato io tsy misy afa-tsy voalohany aloha roahana ny devoly zay ny tenin'Andriamanitra mila vavaka mafy tsara amin'izany faharoa mila mandray ny andraikitra tandrify ny tsirairay avy fanjakana vahoaka rehetra iadiana amin'ny trangan-javatra fahafan'ilay ratsy io lafa ny ampiarahamonina dia mila mifanetana tsara tsika mandray ny andraikitra tandrify ialana amin'izany hoe fisamoran'olona avy eo famonon'olona raha ranontsika mianakavy eto Madagasikara tsy mila miandry vazaha zany io tsy miandry banque mondiale no sy ny sisa rehetra tsika zany mila mandray ny andraikitra tandrify amin'izany dia mampiatra ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Zava-dehibe ny fanamafisana ny vavaka sy ny finoana an'Andriamanitra manoloana izao zava-misy izao. Zava-dehibe koa ny fanajany tsirairay ny izao toavina hitandrona ny aina satria avy amin'Andriamanitra izany hoy ny fanamafisana. Mifandraiky amin'izay vaovao izay mitaky ny amoahana ny anaran'ireo olona tompon'antoka amin'ny fanakorontanana sy ny famonoan'olona misy eto amin'ny firenena ireo tanora Gen Z ary mitaky ny anatanterahana fanadihadiana marina ireo tanora mbola mijoro ary manaraka akaiky ny raharam-pirenena ny tanora raha ny fanazavana sy ny fionana nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety androany. Narcisse Karazavy mbola avatsara mitatitra ny antsipriam-baovao. Mijoro manoloana ny raharam-pirenena sy ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ny hetsika Gen Z tsy miova ny foto-kevitra mitaky fanovana lalina eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena izy ireo. Anisan'ny fitakiana napetraky ny Gen Z ny famoahana am-pahabemaso ny vokatry ny fanadihadiana momba ireo raharaha alatra sy vonolona. Tokony ampahafantarina ny vahoaka ny anaran'ireo olona voapirofo ho tompon'andraikitra araky ny lalàna ho ihany ny Gen Z. Zavatra ifampitranga matetika eto amin'ny tantaran'ny firenena zavatra tahaka izao ary mihevitra izay fa misy kajikajy politika maloto ao ambadika ilay izy noho izany sakina ny fandraisana andraikitry ny ambaratonga mpanjakana tsirairay avy indrindra ny famoahana ny anaran'ireo olona izay fantatra fa voarohirohy amin'ity raharaha ity efa natsitiky ny député fetra ilay izy saingy mbola tiana ina namafisana hoe alao ivoaka ilay anaran'olona na tompon'andraiky mpanjakana iza ilay izy na olona ambony iza ilay izy dia tiana ho fantatra ilay anarana tsy afaka teriterenao anatin'ilay hoe secret d'enquête tsony ilay izy. Nosehivin'izy ireo ny fangatahana efa nataon'ny solombavambahoaka fetra Rahalambozafombololona solombavambahoaka voafito ao amboriboritany fahadimy izay niantso ny amoahana ny anaran'iray olona ambony voalaza fa voatonona ao anatin'ny raharaha alatra sy famonoan'olona tokony hazava amin'ny vahoaka ny marina ka tsy tokony hisy fanakonana raha misy pirofo sy ny fepetra ara-dalàna mifanaraka amin'izany. Tsy azo avoaka ilay izy iverina eo firaisana tsy kombakomba amin'ny mpanao ratsy ny fitehirizana izany averina etoana fa mbola tsy niala tamin'ny foto-kevitry ny tolona izahay dia ny fanovana rafitra izany ary zazava misy ankehitriny izao dia mbola pirofo mitohaka amin'ny tendan'ny mpanao politika rehetra eto Madagasikara fa rafitra maty no misy eto ankehitriny farany tianay ampafantatra fa manomana hetsika lehibe izay andraisan'ny tanora rehetra anjara izahay dia ny conclave izany ary manentana sahady ny tanora irahina ary araty aminay manontany. Fantatra ihany koa fa hanao conclave ampifondronana ireo tanora ny Gen Z no mariny fa mety hiverina anao hetsika ny Ambozatovo sy hidina an-dalambe ihany koa izy ireo raha toa tsy misy fandraisana andraikitra mazava sy mangarahara avy amin'ny fitondram-panjakana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Conclave azy aloha zany dia fiverina amin'ny 4 trano ilay izy dia tena votoatiny fampiraisana feon'ny Gen Z satria efa maro miparitaka be ilay entité tsy fantatra tsony hoe iza no iza aiza ny lalan'ilay tolona nentina anakaiza ilay tolona izay ny fotoatiny ny fotoana kosa ho communiqué anareo ihany momba n'izay. Ankoatra izay nanakihana mafy ny fitavozavozana eo amin'ny fandraisan'ny antenimieram-pirenena andraikitra manoloana raharaha misy eto amin'ny firenena ny Gen Z tsy ampy ho ihany ny fanazavana ny hetsika ataon'io androm-panjakana io ka mila andraisana fepetra. Za resaka mbola tabatra fotsiny hoe tanora mandray andraikitra teo aloha nofoazin'ny tolona tamin'ny volana septambra teo anefa ny tanora malagasy ka tokony hijoro hatramin'ny farany ho an'ny tanindrazany ho ny mpanaraka raharam-pirenena
tokony atsapan'ny tanora malagasy fa tompon'andraikitra feno ho avin'ny firenena ho ny fanazavana tateziny Germaine Menjanary sy Taiziniana. Hery velona sy antoky ny ho avin'ny firenena ny tanora. Anisan'ny singa lehibe iankinan'ny fampandrosoana ara-toekarena, ara-sosialy ary ara-kolontsaina izy ireo. Ka zava-dehibe ny fanomezana sehatra sy famporisihana azy ireo andray andraikitra eo amin'ny fiarahamonina. Tsy voafetra amin'ny sehatra politika ihany ny fandraisana andraikitra, fa miseho amin'ny fanabeazana, ny asa, ny fandraharana, ny fanavoazana ary ny asa sosialy. Rehefa mirotsaka an-tsehatra ny tanora dia mitondra hery vaovao, fahalalana ary vahaolana manoloana ireo fanampy sedrain'ny firenena ho hiatrany ny fanazavana. Efa hitantsika reny ny fandraisana andraikitra ny tanora tamin'ny toe-javatra nitranga tamin'ny herintaona, ary raha mirahina ny tanora rehetrarehetra eto Madagasikara dia masy mandidy zany hoe izay tian'ny tanora ho apetraka sy rafitra tian'ny tanora no ho tafapetraka eo zany raha mirahina ny tanora manerana Madagasikara hoe efa vanim-potoana antsika amin'izay zao. Zany akory tsy manilika an'ireo olon-dehibe fa ny tanora mery mandeha fa ny zokiolona no mahita lalana, dia ireo zokiolona mahita lalana ho mpitarika antsika eo ihany fa isika mihitsy mila mandray andraikitra amin'ny raharaham-pirenena ankehitriny ho fampandrosoana ny fiarahamonina ny indrindra moa zany ny firenena amin'izao fotoana izao izay tena miorakoraka ny tanora fa ilaina mpandraisana andraikitra ny tanora satria izy ireo tokoa no tena ho avin'izao firenena izao ary le tanindrazana sy ny tanjanaka atsika ao aoriana dia tena ilaina ny fandraisana andraikitra ny tanora amin'ny sehatra rehetrarehetra ara-piarahamonina indrindra ara-politika dia manentana ny tanora tsy salasala andray andraikitra amin'ny tontolo politika eto Madagasikara mba tsy ho tokantrano mionona ny tanora fa tena ao anatin'ny zofeno atsika mihitsy ary adidy ataontsika amin'ny tanindrazana ny fandraisana andraikitra. Olom-pirenena vanona ny tanora mandray andraikitra, manaja ny lalàna, miaro ny tontolo iainana ary mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra mahakasika ny fiainam-bahoaka ho hiatrany ny fanamafisana. Mitahiry sy mampita soatoavana ny kolontsaina ary mampiroborobo ny firaisan-kina sy ny fihavanana ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Tena fanavoazana zao ny fotoana antsika tena fanavoazana eto Madagasikara. Tsy mahazo manao diso intsony zany ny tanora amin'izao fa mila tena samijoro amin'ny lafiny rehetrarehetra. Voalohany indrindra zao raha mijeritsika ny tahaka ny mpifidy eto Madagasikara, malaina mifidy ny tanora satria raha vao resaka politika dia ratsy foana ny ao an-tsaina hoe zay zareo ihany eo, zay ataony ihany eo, fa andao ovaintsika izay. Sahy mandray andraikitra na amin'ny fokontany na amin'ny commune eny fanao amin'ny fianakaviana ary dia ndao andray andraikitra hitondra ny anjara birikintsika isika ho fampandrosoana an'ity Madagasikara ity. Tsy tokony ho miandry ny ho avy ny tanora fa izy ireo no manorina izany amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra sy fanoloran-tena ho an'ny firenena. Ny tanora raha teo no mpitarika rampitso. Efa ny fo ny tanora malagasy ka tsy tokony atorintsony hoy ny fanamafisana. Lafombavao hafa kosa indray miantsony sy ny fitsarana tsy mitanila mangarara ary ara-drariny ireo olom-pirenena raha tiana ny hamongotra ny fitsaram-bahoaka izay mitady azo vana amin'izao fotoana izao. Mila ampifanarahana ny sazy sy ny lalàna ho an'izay voapirofo fa meloka. Izany no anisan'ny lalàna hamerenana ny fitokisan'ny olom-pirenena ny fitsarana sy ny mpitandro ny filaminana raha ny fanehoan-kevitra eo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazava sy mbola avatsara. Miaina ny fitokisan'ny vahoaka ny mpitandro filaminana sy ny rafi-pitsarana vokany mirona ny amin'ny fitsaram-bahoaka ny ampahany amin'ireo olom-pirenena rehefa ahina fa tsy ahazo ny rariny amin'ny tranga iray. Lalina loatra ny elanelana misy eo amin'ny fitondrana sy ny vahoaka ary manjaka ny kolikoly ka mampiaina ny fitokisan'ireo olom-pirenena amin'ireo androm-panjakana. Tena misy mihitsy, tena misy satria raha tokony tehitra amin'ny mpitandro ny filaminana ny vahoaka dia diso fanantenana izy ireo no izay antony heveriny aretiny mahavaolana kanjo lasa tao ilay mpitandro ny filaminana indray no miandany amin'ny jiola zany raha zay no ilazana azy. Misy moa zany teo amin'ny teo mpitandro ny filaminana mihitsy no manao asa jiola. Dia zay zany anisan'ny mahatonga an'ilay fitsaram-bahoaka hoe tsy mahavaolana intsony ny mpitandro ny filaminana sy ny mpitondra fanjakana dia lasa manao an'izay asa fitsarana ataon'ny vahoaka zay ny vahoaka. Mitovy amin'ny mamoan'olona ihany ny fitsaram-bahoaka kanefa miankina betsaka amin'ny fomba fiasa mpitandro filaminana no azahoana mamerina ny fitokisan'ny vahoaka amin'izy ireo raha ny tiana soroana ny fitsaram-bahoaka. Ilay fitsaram-bahoaka tsy mitovy amin'ny mamoan'olona ihany ny fitsaram-bahoaka.
mpitandrom-pilaminana kanefa misy atsona dia ohatra ny sasany misy manao adidy sasany tsy manao antsika vahoaka mba maliany ambomba mijery an'le vahoaka zany zay fotsiny ahafahana ny président ankoatra izay no mafisin'ireo olom-pirenena fa tokony tsy afangaro ny fitondranam-bavaka sy ny fitondrana firenena ho an'ny mpitondra fanjakana dia tsy tokony afangaro ny fivavahana sy ny fitondram-panjakana. Misy ireo izay mpitondra fivavahana izay manana an'izay lafiny izay anjaran'izy ireny no tokony anao an'izay fivavahana izay fitondram-bavaka ho an'ny fanjakana ho an'ny firenena. Fa raha ny fanjakana indray no hiditra ao anatin'izay dia tsy misy ny atao hoe laïcité de l'État, izany hoe diso hevitra zany raha ny mpitondra fanjakana indray no hipetraka eo amin'ny toeran'ny mpitondra fivavahana dia tsy vahaolana satria lasa manafangaro ny lafin-javatra anankiroa izay tsy tokony hiaraka mihitsy. Mila mitady marimaritra iraisana sy ny fanamafisana ny fampiarana ny lalàna amin'ny fomba mitovy ho andrehetra ho ihany ny fanehoan-kevitra mbola mampametra-pantaniana mantso ny fanazavana ny mahita ireo olona voaheloka kanefa anaty fotoana fohy dia mivoaka ka isan'ny mampiena ny fahatokisany vahoaka ny rafi-pitsarana izany. Ny eo amin'ny lafin'ny fitsarana dia mba omena rariny izay tena manana ny rariny fa tsy efa hita zao efa tsy manana ny rariny dia omena rariny zay zany le izy efa ny vahoaka zany mahita zao hoe tia tsy rariny kanefany dia avoaka foana na dia efa eny am-ponja ary voaingana zany hoe olona efa tokony giatra mandrapafatiny dia hitan'ny olona indray miririeny amin'ny fiarahamonina eny dia zay no mahatonga hoe tsy manana lanja intsony zany ny fitsarana na ny mpitandro ny filaminana eo amin'ny lafin-javatra ohatran'ireny satria tsy hita le tena fahamarinana eo amin'izay valon'ny fitsarana tokony ho hitany vahoaka zay hoe tena mitsara marina ny fitsarana. Ny maraina teo tovolahy iray sahabo 30 taona no niara-ny fitsaram-bahoaka teo amin'ny tsenany Dango Faratsio voaroroa io nangalatra zazalahy kely 9 taona teo ity tovolahy ity ka nodora ny fokon'olona rehefa tonga nefa ny quartier mobily avy eny amin'ny fokotany sy ireo mahafantatra azy dia nanambara fa tsy mpangala-jaza velively ity lehilahy ity fa manana tsy fahatomombanana ara-tsaina andrasana ny toyiny. Mila paikady mazava ny soroana ny asanjola sy arovana ny ainy olom-pirenena ho ny hetsika zana-bahoaka manova rasa. Andraikitry ny fanjakana ny mametraka vahaolana mahomby sy maharitra manoloana ny olana misy ato amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ho ihany ny ZMR. Ankoatra ny lafin'ny fiarovana, dia ilaina ihany koa ny fanarenana ny sotoavina sy ny fanabeazana ny fiarahamonina ho ny fanazavana. Tati-pavony na Risikarazavy sy mbola havatsara. Manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara toy ny famonoana olona dia miantso ny fitondram-panjakana andray fepetra entitra sy jerakaiky ity olana ity ny hetsika zana-bahoaka manova rasa tsy mora ny mahafohy havana zanaka na fianakaviana ao anatin'ny fotoana fohy hoy ny fanehoan-kevitra ka tsy tokony avela itoy ny tranga mampalahelo toy ireny. Anko amin'ny resaka fandriam-pahalemana tsy fandriam-pahalemana fotsiny satria miteraka victime teraka olona lasivatra maro le izy ary zay koa ny riko sy ny faniriko andraisan'ny tokony ndraikitra rehetra anazy mba hojerena sy ho tatana amin'ny mahaolany tsy fandriam-pahalemana azy ilay zavatra aloha mba hialan'ny tebiteby hialan'ny orooro eny amin'ny fiarahamonina sy any anatin'ny olom-pirenena tsirairay any ary tokony tena ndraisan'ny tompona ndraikitra manana fahefana mandraisan'ny tompona ndraikitra nomena fahefana mihitsy an'izay taoko hoe fanapa-kevitra entitra mba ahafahana misoroka sy ahafahana miantoka ny filaminan'ny vahoaka. Mila sorohana zany le ny zavatra reny fa tsy andrasantsika hoe fa mitranga foana ny zavatra ray izay isika vao mitady vahaolana. Ilaina ny fandraisana fanapahan-kevitra entitra sy mametraka paikady isorohana ny tsy fandriam-pahalemana tsy miandry loza mitranga vao mitady vahaolana adidin'ny fitondrana ny manao ezaka rehetra iantohana ny filaminam-bahoaka sy ny fiarovana ny ain'olom-pirenena. Ankoatra izay, tsikaritra fa niova tsikelikely ny toe-tsain'ny fiarahamonina malagasy ka ilaina ny famerenana ny fanabeazana, ampanjaka indray ny fanomezana asina ny aina.
dikan'izay mila verina manabe ny vahoaka indray zany isika rehetra hoy ao indrindra ireo nomena ndraikitra anao an'izany mba hiverena amin'ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny mpitandro ny filaminana amin'ny rafi-pitsarana satria zavatra mifampitotoa le tranga ary iankinany firenena mihitsy satria raha onohono foana no ampitebiteby lava isan'andro rehefa na mivoaka ny trano ary manahirana sarotra amintsika ny amokatra. Tokony ametraka politika mazava na renana ny olana ara-tsosialy ho ihany ny ZMR satria mifamatotra kaiky amin'ny fantrana sy ny fahasahiranana ara-tsosialy ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Mijano eo amin'izay vaovao izay ihany avaindohan-drarao ny fikambana ny zanaka Tsimondrano ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana no mafisina ny firaisan-kina hanatrarana ny tanjony. Fotoan'ny foazan'ny rehetra izao andraisana fanapahan-kevitra ho an'ny fanavaozana sy ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana hoy ny fanazavana. Nanangona ny vaovao Germaine Mejanary sy Taiziny. Tsy misy ny filaminana raha tsy misy ny fandriam-pahalemana. Maro amin'ireo kominina ao amin'ny distrikana Tsimondrano no miaina anatin'ny tontolo ambanivohitra misehatra amin'ny famokarana dia ny fambolena sy ny fiompiana. Ny vondrona ny zanaka Tsimondrano tsy fampiandrasana ny fandraisana andraikitra raha ny fanazavana. Miainga amin'ny fanazavana ny tanàna sy ny elakelan-trano ny dingana. Dia misy an'ireto fanolorana an'ireto lampadaire solaire maromaro reto entina hanazavana tanàna sy ny elakelan-trano marobe ho aty amin'ny commune Itosy aloha ny isantaranay azy fa mbola ho avy ny commune Roamby-Roapolo. Alabotra amin'ny ankapobeny ny alatra mazava be fa amin'ny andro mazava ny mpanao ratsy sampotra amin'ny andro alina izy mipotra dia azavaintsika ny tanàna ialana amin'izay. Tsy omena ny commune ny fizarana ireo jiro mandeha amin'ny masoandro ireo raha ny fanazavana fa ireo mpikambana ihany no ametraka izany isaky ny fokotany raha ny fanamafisana. Tanjona ny sy ny mangarahara amin'ny fomba fitantanana. Tsy omena ny commune fa izay sy ny fokon'olona sy ireo mpikambana arakaraka ny etaetana satria indraindray ihany koa tsy mitovy miara-miasa amin'ny fokotany zany izay ao anatin'ilay izy aloha satria ny fokotany no tena hifotana. Mba hialana amin'ny nataontsika hoe mangarahara hanatrehan'ireo vahoaka ireo angambe dia izay ilay izy. Ny zanaka Tsimondrano tsy mpanao politika. Ny atoko politika manko dia fangalana fahefana sy seza izay aloha. Zanaka Tsimondrano dia manao asa sosialy ilay ataony. Fa na izany ara dia afaka miteny ihany koa zahay ny fahitanay ny fiainam-pirenena ny raharaha-pirenena. Ho anay dia tsotra. Teboka anankiray vaovao zany ny aingan'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy dia miandrandra tena fanavaozana ny olona. Tsy misy resaka politika hoy ny fanamafisana fa ady iraisana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Fotoana ny fanavaozana izao ka mitaky ny fandraisana andraikitra ny rehetra izay anjara biriky amin'ny fanavaozana izay hoy ny fanazavana. Lafim-baovao hafa tanteraka ny trangana Savorovoro nandritra ny fokonandoham-pirenen'ny tanora androany teny amin'ny CCI Vato. Tsy nahazo fahalalana iteny tanora avy any amin'ny faritra fa mila manaraka izay efa voavolavolany aloha saingy tsy nanaiky izany izy ireo ka izao niteraka Savorovoro izao nampanarana ny TDR ihany zany avy eo ka niverina ny filaminana ary nitoy ny fokonandoha toy izao no makasika izay. Fifanarahana ao anatin'ny terme de référence na ny TDR ny fisina solotena roa isam-paritra maneho hevitra sy mitondra etaetan'ny tanora avy amin'ny faritra misy azy saingy niova tampoka izany nandritra ny fivoriana ka nampiteraka Savorovoro tetỳ amin'ny CCI Vato. Voalaza fa tsy nahazo fahalalana iteny ireo tanora avy any amin'ny faritra fa mila manaraka izay efa voavolavolany aloha saingy tsy nanaiky izany izy ireo. Nampiarina ny TDR ihany moa avy eo ny lahadinika ka niverina tamin'ny loany ny filaminana. Nitoy ihany koa ny fikonan-doha. Izay ny mahakasika iny fanandray tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny fanavaozana ny kolonely Randrianirina Mikael ny filohan'ny Repoblika Arabo Egyptiana Abdel Fattah al-Sisi tao amin'ny lampam-panjakana
El Almen naritra ora iray ny fionana teo amin'ny rotonta niaraka tamin'ireo minisitra avy amin'ny firenena roa adinika izany fantoka betsaka tamin'ny sehatra maro toy ny fitantanana ny rano ny aitao arakajy mirindra ny tanora sy ny fanabeazana ny farany tasaina artifisialy ny fambolena ary ny fanatsarana ny fiaramiasa ara-toekarena sy ara-diplomatika ankoatro tafitra tao anatin'ny fandaharam-potoana ihany koa ny fijidian'ireo toerana manatantara sy manana ny laza ny rantany tao Leucaire Egypte fanampanazavana. Manamafy ny finiavan'ny Madagasikara sy Egypte anitatra ny fiaramiasa amin'ny sehatra maro ny fionana sy ny fifanarahanm-piaramiasa eo amin'ny firenena rotonta. Maro ny filoha ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny sehatra ahafahan'ny firenena roa miara-mandroso. Anisan'izany ny fitantanana ny rano izay efa nahavitany Egypte zava-bita lehibe indrindra ho an'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Dia maro ireo sehatra mifampizarantsika dinidinika azo iarahana mitrandraka na izany fiarahamiasa efa natomboka ka mila mafisina na ihany koa fandinihana fiarahamiasa vaovao. Anisan'izany ny eo amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fitantanana ny rano izay iandrandrana fizarana fahaiza-manao sy traikefa miaraka aminareo. Egypte tokoa mantsy na dia miorina amin'ny tany efitra azy dia nahavita nametraka fambolena maharitra sy mahazaka fiovaovan'ny toetrandro. Nametraka ihany koa fitantanana mahomby ny loharanon-drano tokana izay ananana ka ahafahany mamelona ny vahoaka ao aminy sy manondrana ny ambavany. Irinay ny ampiarana izany fahaiza-manao sy traikefa izany any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Ahatratrarana ihany koa ny tanjona haleo tena ara-tsakafo. Ankoatro zava-dehibe ihany koa ny fampandrosoana ny teknôlôjia sy ny faniratan-tsaina artifisialy izay anisan'ireo sehatra afaka manafaingana ny fampandrosoana sy mamorona asa ho an'ny tanora. Fa nanaroatra ho izy ny mahasampikambana ny Madagasikara sy Egypte ao amin'ny COMESA mba hampiroboroboana ny lafiny toekarena. Fantatsika fa Egypte dia isan'ireo firenena afrikanina vitsy anisa izay sady mamolavola programa faharanitan-tsaina artifisialy manokana antsoina hoe Horus no sady manana masoivo mpamantatra ny abakabaka na ny Egyptian Space Agency. Madagasikara ihany koa dia mitafy ny ezaka rehetra azony atao ametraka fiandrianana ara-teknôlôjika izay isan'ireo singa mandrafitra ny fiandrianany firenena iray mba tsy hanano sarotra intsony ny fanaraha-masony sy sisitany ny faridranomasony ary ahafahany mamaritra mialoha ny fiovaovan'ny toetrandro. Anisan'ny dinika izay imasoantsika ihany koa ny mahakasika ny fanitarana tanan-dehibe sy ny fizahantany. Manoloana ny fitombonimponina monina tanan-dehibe, Madagasikara dia nametraka paikady manokana andrindrana izany ary maniry hanovo traikefa amin'ny Egypte izay manana haitao manokana eo amin'ny resaka fotodrafitrasa sy fananganana tanàna vaovao. Tsy azo dingana ihany koa ny fanohanana ny tanora sy ny vehivavy izay tafiditra anatin'ny laharam-pameana ao anatin'ny fanavaozana. Tanjonay ny anome sehatra bebe kokoa ny tanora, ny vehivavy ary ny olona marefo koa dia maneho ny fahavonona ny Madagasikara ho amin'izay fifanarahana tetikasa azontsika tomboka mba ahafahan'ireo tanora ireo misitraka asa mendrika sy mahavelona ary indrindra moa raha sehatra ahafahany manangana tetikasa manokana. Raha ny fantatra ankalaza ny fahena amin'ny 10 taona ny fifandraisana ara-diplomatika ny firenena rotonta ny 13 febroary 17 avy izao. Firenena afaka ianarana amin'ny fitantanana sy ny fanatanterana tetikasa lehibe Egypte ary mety asoan'ny Madagasikara ny fifanakalozana traikefa ho ihany filohan'ny fanavaozana. Taorian'ny fionana nanatanteraka fididian'ireo toerana manatantara sy manana ny laza ny eran-tany tao Leucaire Egypte ny filohan'ny fanavaozana araka ny fanasana nataon'ny filoha Egyptiana. Tafiditra tao anatin'izany ny fitsidianan'ny pyramide de Gizeh sy ny Grand Musée de l'Egypte izay trano fitehirizam-bakoka lehibe indrindra maneran-tany. Vaovao avy eto anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Foanana ny hetsika fitakiana sy fitokonana faobe nokasain'ny syndicat-ny mpiasa eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra na ny SMK ro tanteraina rampitso taorian'ny fifampidiniana nataon'ny syndicat sy ireo mpitantana ny komina omaly araka ny fampahafantarana navoaka ny komina Antananarivo renivohitra. Ity fanapahan-kevitra ity dia noraisiny taorian'ny famoahan'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ny teny mita
larana fa 770 tsipika 420 baramidy tamin'ny 7 jolay 420 izay mamaritra ny fomba fampiarana ny tambokarama momba ny trano fonenana ho an'ireo mpiasa eo anivon'ny vondrom-bahoaka Apatratra Itsinjaram-Pahefana. Araka ny fanambarana, foanana ny fitokonana fahobesaka ataon'ny SMK araka hosolon'izay dia tatitra anaty fifanajana no atao rampitso eny amin'ny toeram-piantsonana parkina CUA. Ny fanekena nandritra ny fivoriana fa tsy hisy ny fanakatona ireo braony komina rehetra eo anivon'ny tanàna Antananarivo. No mafisina ihany koa fa tsy azo ekena ny faneren'ireo mpiasa anatrika na tsy anatrika izany tatitra izany. Fa ny Toamasina kosa indray trano 720 tafo no noravana tao amin'ny Porsec 3 Kafindra ao amin'ny faritra Porsec 2 Toamasina. 320 tafo tamin'ireo no nanaiky ny findra sy nanao dingana voalohany taorian'ny fifampirarahana nataon'ny fanjakana. Nomena ny taratasy fanolorana na ny acte de donation tamin'ny alalan'ny Société du Port à Gestion Autonome de Toamasina na ny SPAT ireo olona ireo. Nomena tany mirefy 520 metatra tora-dromaimaimpona izy ireo, miampy taratasy mbola mitentina 20 tapitrisa ariary ho an'izay nanana trano vato ary 10 tapitrisa ariary kosa ho an'ireo nanana trano hazo. Ny SPAT no iantsoroka ny lany rehetra amin'ny fikarakarana ny titrantany. Mitoy ny fandraisan'ireo mponina any amin'ny toerana amin'ny alalan'ny guichet unique ka samy azo ny fanonerana tokony hosotrahan'ireo rehetra mahafeno fepetra ho ny fanazavana. Ny fanaraka ihany koa ny SPAT sy ireo ny sitraka ny tany fa tsy hivarotra ny anjara-taniny izay nomeny ny fanjakana azy ireo. Fatotosa tetsy amin'ny lapam-panjakana Iavolo ny fanaovan-tsony fifanaram-piara-miasa teo amin'ny orinasa Jirama ny Bionco ary ny ANAF tamin'ny alalan'ny tale jeneraly avy notronin'ny filohan'ny filakevim-pitantana ny orinasa Jirama. Tanjona amin'ny fiara-miasa ny teletonta ny fehezan'ireo mety ho osika na kolikoly eo anivon'ny orinasa Jirama ahafana mametraka ireo fepetra entina manafoana na mampiena ny tranga. Tafiditra anatin'ity fiara-miasa ity ny fanabeazana, ny fanamafisana ny fahaiza-manao, ny fitsirihan'ireo izay mety osika na kolikoly eo anivon'ny Jirama, itilian'ireo fandikan-dalàna mendrika kolikoly na osika. Tsy ny mpiasa irery ihany no voakasika izany fa ny mpanjifa ihany koa. Ny zava-dehibe dia ny manabe, misoroka ary ny fampiarana ny lalàna hoy ny fanazavana. Maresaka avy any ivelany mitombo hery ny etsika ny tanora sy ny mpanohitra ny Inde. Etsika nanomboka ny volana Mey 2022 atany mpiandohana dia etsika tamin'ny alalan'ny tambazotra an-tserasera saingy nivadika ho fihetsiketsehany tanora anarivony maro teny an-dalambe izany indrindra tao New Delhi. Fanampanazavana. Ny fivoan'ny lazady namelony fotoana ho an'ny fanadinana fitirana ho mpianatra ho mpitsabo sy ny nanafoanana ny valim-panadinana taty aoriana no ny andohan'ny etsika ny tanora. Tanora roa etsy roa tapitrisa no nanao fanadinana io kanefa nafoto ao anatin'ny indray mpimaso. Nisy ampoly no namonteny no ny fanafoanana ny fanadinana. Matsiaro ireo tanora fa sy mba noaviny no ny fisiany kolikoly eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Nampiomby ny etsika ihany koa natezeran'nyponina taorian'ny fanamariana nataon'ny lehibe ny fitsarana tao Inde izay nampitahy ireo tanora isy ireo mpanohitra amin'ny cohort na kadradraka. Noraisiny ireo mpanao fihetsiketsehana ho mariky ny firaisan-kiny izany ka natsangan'izy ireo ny etsika antsoina hoe Janta Party na ny mouvement des cafards. Isan'ny fangatan'ireo tanora ny fialany minitry ny fanabeazana indianina. Ny fanaovana fanadihadiana madio tsy misy kolikoly ny sehatry ny fanadinana idiran'ny mpianatra eny amin'ny Université Panjakana. Ny fanavozana tanteraka ny rafim-panadinana sy ny mangarara sy ny marina. Ny fanasazian'ireo tompon'andraikitra tompon'antoka amin'ny resaka kolikoly ary ny fanatsarana ny fahafahan'ny tanora mahazo asa sy fanabeazana ara-drariny. Efa nametra-pialana ny minitry ny fanabeazana iray amin'ireo fitakiana lehibe na izany aza ny laza mazava ny mpitarika ny etsika fa tsy hijana ny fihetsiketsehana raha tsy tanteraka avokoa ireo fitakiana rehetra. Nisy ny fifandonana tamin'ireo mpitandro ny filaminana nandritra ny etsika anjaton'ireo ny samborona. Ny atokely ny fihetsiketsehana taorian'ny fifamidinian'ireo mpitarika tamin'ny governemanta. Mitaky ny amitsorana sy amohan'ireo tanora no samborona ny mouvement des cafards raha tsy tanteraka izany dia verina itony fihetsiketsehana ary ny tombo ery hatrany izany.
Vaovao avy any ivelany izay ihany mitombo isa ireo tigra ao Nepal raha nitatitra taorian'ny fanadihadiana nataona fandarana asa nanomboka taona vitsivitsy lasa izay. Fitaovam-pakatsary maherin'ny 103 no nampiasaina tamin'ny fanatanterahana ny fanadihadiana teo anelanelany volana Desambra tamin'ny taondasa ka hatramin'ity volana Jolay ity. Anisany ohatra tsara amin'ny fahombiazana eo amin'ny fiarovana karazam-biby izay niaina aby any amin'ny faritra Azia i Nepal izany amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. 7,700 ny isan'ireo tigran'ny Nepal amin'izao fotoana izao raha atoka 5,700 ny isan'izy ireo tamin'ny taona 2024 araka ny fanambarany manam-pahefana any an-toerana. Any amin'ny faritra Himalaya ihany tena ahitana ireo tigra ireo. Araka ny angon-drakitra ny tombo 500 isan-taona ny tigra any an-toerana, izany hoe niakatra 120 isan-jato ny fitambarany tamin'ity taona ity. Fitaovam-pakatsary 103 mahery no nampiasaina tamin'ny fanatanterahana ny fanadihadiana. Tamin'ny navelalan-tany mihoatra ny 307 kilometatra tora-jo. Teo anelanelan'ny volana Desambra 2024 ka hatramin'izao volana Jolay izao no nahafahan'ireo manam-pahaizana nandinika sy namantatra ireo tigra tsirairay mifototra amin'ny endriky ny tsipika miavaka eo amin'ny hodiny tany amin'ny tany lemaka atsimon'ny Nepal. Anisany ezaka nampiavaka ny Nepal any amin'ny kontinanta Azia ity fanadihadiana nahitam-pahombiazana ity, hoy ny mpitondra tenin'ny departemanta ny valajavaboahary sy ny fiarovana ny bibidia ao Nepal. Ny seranatsambo antsonina hoe crypta synthwave any Amerika no hafakely entina amintsika anio arahoary. Matetika ireo toerana malaza sy fenimpizahatany no mby ao an-tsaina rehefa miresaka ny tanàna Naples any Italia. Maro anefa ireo toerana tsy dia fantatra kanefa manan-karena ara-tantara sy ara-kolontsaina ao an-toerana. Anisan'izany ny seranatsambo fahiny antsoina hoe crypta, efitra ambany tany feno zava-miafina. Ahitana ireo villa romanina raitso izay mbola mitahiry-porofo momba ny fiainan'olona manan-karena tany amin'ny vanim-potoana romanina. Tsy vitany hoe mahita vakoka tranainy rehefa mitsidika ireo toerana ireo, fa azahoana manaraka akaiky ny tantaran'ny Naples nandritra ny taonjato maro. Lavitry ny fitohanan'ny mpizahatany ireo toerana ireo, ary ahitana mahita endrika hafa ity tanàna manan-karena tantara sy feno zava-baovao tsy fahita firy ity. Miorina eo amin'ny sisitany Arizona sy Utah ny andrefany Amerika ity toerana miavaka fantatra amin'ny anarana hoe Wave. Mitovy amin'ny ranomasina vatomangasiaka eo afovoan'ny tany efitra ny Wave, izay toerana amin'ny Navajo vatolampy sédimentaire, izay efa 70 tapitrisa taona ny forona avy amin'ny dongo-pasika Jurassique Goavambe. Ny amafy sy ny vaingana nandritsy ny arivo taona ireo. Ny endrika milokoloka sy mikoriana vokatry ny tondra-drano tampoka izay nikikitsy kelikely ny vatolampy. Arahiny rivotra avy any anefitra no nahatonga ny anarana hoe Wave. Mahavariana koa ny tontolo iainana noho ny loko maro karazana izay ahitana sosona mamorona sary kofe amin'ny loko mena, volomparasy, ocre, ary mavokely sy saumon izay vokatry ny fisiany oxyde à vie. Voaro tsara ireo rafitra vato marefo sy misy sosona ireo. Voafetitra ny isan'ny mpitsidika tonga eto isan'andro ho fiantohana ny fiarovana ity toeram-piarovana voajanahary miavaka ity. Hatreo ny fiarana tombo-kilasy sy tombo-vavy fiankasana fenana nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany, mametraka ny mandrapitafa amin'ny rampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.